misaotra betsaka ny teny ngamba misaotra Andriamanitra voalohany indrindra fa raha tsisy mitombon'andro ny sy mihery sy miaina mananteraka anazy fa faly dia faly fiaina mitombon'andro mitombo amin'ny varatra dia misaotra Andriamanitra. Miaraba ny vahoaka malagasy iray manontolo fa indrindra moa ny petit baolina kitra amin'izao nandreseny ny Barea miakatra amin'izao dingana famaranana sambany tamin'ny tantarantsika no miakatra tsika amin'izany hoe final amin'ny CHAN izany ary miaraba manokana ny mpilalao ny Barea rehetra izay tena nampiseho endrika ao anatin'ny fakazona-tsaina amin'ny firaisapo ary indrindra tena niady hatramin'ny farany, hatramin'ny minitra farany, hatramin'ny segondra farany izay nahatonga antsika nandresy ary hiakatra amin'izany final amin'ny CHAN izany. Tena zavatra manokana, zavatra goavana, iny zavatra nitranga androany iny satria dia manoratra tantara vaovaontsika eo amin'ny baolina kitra eto amin'ny tantaran'ny firenena fa indrindra eto amin'ny kontinanta afrikana izay mandresy amin'ny Senegal sy Maroc zany no hanao final amintsika. Izany dia midika fa tsy mahafantatra fa ekipa matanjaka izany Senegal izany, ekipa matanjaka izany Maroc zany, nefa mintsy matoka fa mbola ampiseho fa afaka atao tsara no mandresy, afaka atao tsara no mampiseho fa mahavita azy ary mahay baolina kitra toy izay naseho androany ireo mpilalao malagasy. Eto dia miaraba manokana ny coach Roro izay tena hita fa mifantoka be ary tena nametraka stratégie naomby tao amin'ny fifantenana an'ireo mpilalao fa indrindra teo anatin'ny fametrahana sy fandrindrana an'ireo mpilalao tsirairay avy indrindra tamin'ny resaka défense izany, resaka ireo passe rehetrarehetra izay natao dia avec précision izany hoe tena atao anatin'ny fahintsina tanteraka ary indrindra moa zava-dehibe dia nitahin'Andriamanitra tsika tao anatin'iny lalao iny satria nanana occasion ihany koa ery zareo avy ao Soudan nefa dia zay le izy hoe baolina kitra natao fa niasa koa naraham-bavaka ka dia miaraba manokana ny vahoaka malagasy iray manontolo izay tsoradrofo ao anatin'ny anfaliana tanteraka amin'izao amin'ny teny izao ary eto moa ny vaovao apetraka dia hoe ilaina ny fanohana satria ny baolina kitra no mampitambatra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra no mahatonga antsika iray fo iray feo ka eto zany dia milaza fa ireo rehetra izay anohana ny Barea amin'ny stade final izay atao any Kenya dia afaka atao tsara no misoratra anarana ary arindra ny fandehanan'ireo rehetra izay andeha hanatrika an'izany final zany ary ny billet d'avion, ny atsasabidin'ny billet d'avion zany dia ho raisy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère ny tanora sy ny fanatsanjahantena izay atao zany dia hoe misoratra anarana ho apetraka eo moa zany ny lamina dia miaraka mirona, miaraka manohana ny Barea zany ny rehetra ary ho raisy ny fitondram-panjakana ny atsasaky ny billet d'avion makany Kenya ary etoana ihany koa ny visa sy mikarakarana ny visa izay ahafahana miditra tsy misy sakatsakana makany Kenya. Dia tsy maintsy mandresitsika ary tsy maintsy mandroso ho an'ny firenena, ho an'ny Madagasikara. Hitako tena hoe mitenitenipory eo zay tsy mila lapoasy avy any amin'ny tena mihitsiny zay fa sady imbécile fa zay pory tsy mila le imbécile pory ohatry tena io. Félicitations Barea pour leur qualification. Mais j'ai un message important à faire passer au président Léandre Ratsouel. Reste chez toi, tu vas nous apporter la guigne. Reste chez toi, on ne veut pas la poisse. Reste chez toi, regarde bien de loin. On ne veut pas le mauvais œil. Si tu veux qu'on continue d'être heureux, reste au pieu éternellement s'il le faut. Les imbéciles, on est heureux. Malahelo am la santy fa tsy mila nikindindreny ty ny aty. Malahelo am la santy fa tsy mila nikindindreny ty ny aty. Malahelo am la santy fa tsy mila nikindindreny ty ny aty. Zay va lolo lapory.
Oui, c'est vrai. Au début, on était mal commencé le tournoi, avec un point possible pour les 2 matchs. Après, on a su relever la tête. Notre force, comme j'ai dit souvent, c'est de nouer la tête, parce que c'était dur comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons changé la tactique en première mi-temps, surtout en deuxième mi-temps. On vient de faire entrer deux excentrés. Et après, avec le carton rouge, c'était difficile. Nous avons fait un joueur qui vient de rentrer, et après, lui faire sortir en lui parlant, c'est juste pour le tactique. Parce que nous voulons un joueur qui garde bien le ballon devant. C'est pour ça donc les 7 qui vient de rentrer juste pour ça seulement. Parce qu'on ne peut pas aller rivaliser avec les 10 contre 11, c'était vraiment dur pour nous. Mais heureusement qu'ils ont le mental, qu'ils sont vraiment forts psychologiquement, voilà, c'est ça. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, parce que nous avons gagné devant le Soudan aujourd'hui, que je veux vous dire qu'on va gagner la finale. Ce sera dur pour nous, parce que nous avons déjà perdu 2 joueurs. Donc celui qui était blessé en premier mi-temps, et avec le carton rouge, je ne sais pas encore s'il y a encore 1 ou 2 joueurs qui a reçu le carton. On va voir après. Ce sera difficile, mais nous avons amené ici 28 joueurs, 29 joueurs. Donc je pense qu'on peut trouver ça. J'espère qu'on peut répondre sur le terrain. Nous avons des joueurs qui peuvent répondre sur le terrain.
Bye.